Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana catéchisme d'adulte izay aranareo eto amin'ny page RGL sy ny chaîne YouTube mandeha mivantana amin'izao andro zoma faha 1 ny volana janoary, andro farany amin'ny volana janoary. Araka ny efa nampanantenainantsika dia ny lohevitra izay resantsika androany dia ny hoe Jesosy ara-tantara na Jésus historique mitaha amin'ny hoe Jésus de la foi, Jesosy araky ny finoana na Jésus de la foi. Zay zany no abordentsika androany. Eto aloha zany dia efa milaza amintsika mialoha sahady fa somary avesabesatra kely ity satria thème atao hoe technique, somary technique académique zany. Donc zany mety tsy aliana ny maro anisy fa izay olona mangetahita an'ilay izy ihany angamba ho iaho fa ho hita eo moa satria io indraindray tsy ampoizina indraindray ny zavatra tiantsika hafa fa nieritreretiko hoe tiany olona nefa tsy tiany indraindray zavatra hoe tsy tiany lasa tiany olona ka ho hitantsika eo en fonction ny dinidinikintsika. Eny ary anomboako azy dia ny tenin Jesosy ao amin'ny Mateo 5:17 no ataoko hoe anokafantsika fanokafam-bavony izao lohahevitra izao dia azo lazaina hoe question rhétorique ihany ny fomba nametrahan Jesosy an'ilay fanontaniana. Izao ilay fanontaniana napetraky Jesosy tamin'ny mpianany. Ary rehefa tonga tamin'ny faritanin'ny Kaisaria Philippe Jesosy dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa zanak'olona. Io fanontaniana io no iangatsika. Iza moa no fiheveran'ny olona? Izay zavatra izay tena important be satria tsy hoe ny fiheveran'ny olona an' Jesosy no fahamarinana. Matetika mantsy hoe zao no heverin'ny scientifique, zao no heverin'ny musulman, zao no heverin'ny philosophe. Izay ny filazan'ny olona ary ny mpianatra dia nitatitra hoe zao hony ianao, zao hony ianao, zao hony ianao. Dia rehefa avy nanao raporo ny mpianatra rehetrarehetra dia mitodika tamin'ny mpianany izy hoe ary nareo kosa manao akoho izy. Izay nuance izay no tena important be, izay le articulation zay. Hoe raha izay ny description omen'ny olona momba ahy, ahoana kosa ny description nareo momba ahy. Zany hoe amin'ny voalohany zany Jesosy dia manontany amin'ny mpianany hoe ahoana ny mba filazan'ny olona momba ahy. Ao anatin'izany resaka zany tsy important an' Jesosy mihitsy sao diso hevitra atsika. Tsy important aminy ary tsy ambony aminy izay mety ho fiheveran'ny olona azy. Manao ahoana ny opinion'ny olona momba azy, le qu'en dira-t-on, io moa manahirana atsika hoe ny fiheveran'ny olona momba ny tenanao mila jerena. Jesosy tsy miasa loha mihitsy ny amin'izay mety ho fiheveran'ny olona azy. Na io opa io, na io faratsiana io, fanaratsiana azafady, tsy important aminy zany. Fa ny antony nametrahany an'ilay fanontaniana ahoana ny hevitry ny olona dia mba ahafahany manao contraste hoe raha izay ny fiheveran'ny olona momba mba te hafantatra kosa ho anareo mpianatra izay manaraka ahy
iza ny fandraisanareo de mitoy any amin'ny tapany faharoa fa ianareo kosa le kosa mavesatra be a manao aho iza no zany ny tena problématika am' jesosy dia inona ny conviction anao manoloana zay mety ho resaka be debe mandidina an' jesosy na tsika nefa ny matetika ny problème atsika de zao hoe ahoana ny hevitrao pastera ahoana ny hevitrao gatolojiana fa zao oziny any zao oziny olo zany hoe mifamadika zany ny intérêt tsika de hoe ka ny teny an'izao ranona sy ranony influenceur scientifique historien philosophe archéologue paléontologue tout ce que vous voulez comme logue natsika zany io no mampiasa sainatsika raha pitsy koa isy olafandray iteny ray ozy jesosy hoe tsy any ny problème fa ny tiako fantatra ianareo mpanaraka iza ny fiheveranareo any zany ny tsindrim-peo manokana zay lazany azy noho izany dia izay ny approchetsika eto kanefa zany tsy manakana atsika satria jesosy koa miteny hoe mila fatarina aloha ny fiheveran'ny olona momba mila resantsika zany ny miinteresse atsika eto zany ny mahaliana atsika eto amin'ity fandarinandro an'ity dia hanao analyse systématique ny amin'ny atao hoe figure du Christ zany hoe tsy manao torapotsika mbola lazaiko foana hoe ho anareo izay mandeha amin'ny torapo sy resaka finoana sy conviction fotsiny a dia za tsy miteny hoe tsy natao ho anareo ty pejy ity fa mety ho sorena anareo manaraka aty fa matetika ny refleny remarque anareo aminay de ny hoe ara-tsaina be le izy ara intellectuel be ka tsy mety amiko tsy maninona mihitsy tsy natao ho anao zany le manaraka an'le pejy ara-zadiny fa tsy natao isatisfaire ny olona rehetra ty pejy ity fa misy cible izay tandrify azy satria ny analyse tsika de analyse systématique ny amin'ilay mandeha ny feo ka ngamba ny any amin'ny kristian no tsy mandeha fa ny aty aminay mandeha en principe tokony andeha ny feo ny analyse systématique no ho ataotsika eto ny amin'izay mety ho fiheverana ny amin'ny figure du Christ mandeha tsy mandeha ono ny feo sao de mba any aminao rerony tsy mandeha manahoana ny hafa aloha aloha ny hafa antanina aloha mandeha ka na ny kristian no misy problème ya toizako le izy misy analyse systématique no ataotsika matetika mantsy ny fanakiana nataon'ny olona atsika kristianina pino kristianina de hoe nareo ozy izy ny olona dia tsy mba mieritreritra tsy mba manana réflexion tsy mba mandiny zavatra fa mandeha amin'ny hoe finoana fotsiny ihany dia hamalinay anareo dia eto dia ny théologie systématique de branche anankiray ao anatin'ny fanaovana théologie izay justement manao systématisation ny données bibliques zany hoe ny verset biblique rehetrarehetra na ny andinitsoratra masina rehetrarehetra reny zany natao hoe données brutes tsy avetrany tonga de bataina manta tahaka ny fanao sasany littéraliste sy fondamentaliste de hoe manome toko sy andiny fotsiny de misité verset ohatra ny bala fa ny zavatra zay atao eto de hoe miainga misinspiré fa tsy manao copie-coller ny verset misinspiré avy amin'ny soratra masina izahay dia avy ao anatin'izany zay no manao systématisation ny verset biblique zay zany no atao eto kanefa nazanaty zany dia zava-dehibe koa ny mahafantatra ny zay mety ho heverin'ny olona ny am'izany jesosy zany mba ahafahatsika manamafy tsindriko tsara sy mitondra finoana an jesosy zao exposé ataoko zao tiako tsindrina tsara tsy mitarika ny olona hanampinoana
ny exposé zay ataoko zao fa manamafy izay efa ao nefa ihany koa mandrava ny croyance populaire izay mipetraka ao anatin'ny olona zay tsy mifototra tsara ara-tsoratra masina fa mitsingevaeva fotsiny any abakabaka dia normal raha mi se sentir déstabilisé izy avy mijery manaraka ny fandarana eto reny olona reny matetika le tsy tian'le pedy satria mandeha amin'ny croyance populaire izy dia tsy tiany rehefa voaozongozona le croyanceny dia lazainy fa hoe mandeha amin'ny say ny zavatra tonga dia resahako eto aloha zany de mitodika manokana am'ireo olona zay miondana tanteraka amin'ny lafiny hoe vérité absolue ny données historique miditra am'izay tsika zany zao ho anareo zay milaza fa ny données historique no vérité absolue io ihany no référence erreur fondamentale zany erreur fondamentale zany satria sur le plan académique ny resaka eto fa tsy hoe conviction religieuse erreur fondamentale zany satria ny finoana izay everitsika miankina amina véracité historique na historiographique ny zavatra anankiray dia vao maika miankina amin'ny hazo boboka averiko indray raha miteny ianao hoe ka sao dia ny finoky miorina amin'ny zavatra tsy marina dia lasa aleo tena zavatra azo antoka fa marina dia marina inona moa le marina par rapport à une donnée parmi tant d'autres fa tsy hoe donnée anankiray absolue parmi tant d'autres no manahirana ny olona eto zany de donc zany a ny zavatra zay resahantsika eto a dia erreur fondamentale ny mieritreritra hoe ny finoana de miorina amina véracité historique sy historiographique azadiny fa ny tantara na ny histoire sur le plan académique dia misupposé foana hoe miorina tsy maintsy misy le atao hoe pacte de lecture ao anatin'ny atao hoe histoire rehefa ny olona anankiray manoratra boky histoire ninonino io na histoire de Madagascar io histoire na firenena io histoire na olona io biographie ny olona anankiray io peu importe zany zay zavatra soratana rehetrarehetra any dia tsy maintsy misy ny atao hoe pacte de lecture même ny soratra masina ohatra zao Paul ilioka nanoratra ny asan'ny apôstôly dia ny pacte de lecture ny asan'ny apôstôly dia vakio ny asan'ny apôstôly tonga voalohany fa nosoratana ho an'ny Théophile aloha izay izy no anao éditeur an'le izy donc tsy milatsaka ohatrao avy any an-danitra fotsiny andeha hanoratra filazantsara asan'ny apôstôly fa misy pacte ao ambadika pacte de lecture amin'ny filazan'izany amin'ny lafiny akademika na ireo musicien malaza ho anareo mpanao mozika malalaza ny tsara les grands génies de la musique tahaka ny Mozart tahaka ny Jean-Sébastien Bach jereo tsara ho an'izay nanao musicologie dia tsy namorona partition na ny composé hira am'izao fotsiny izy ireo fa misy ny atao hoe destinataire izy hoe nosoratana ty hira ty en vue de tel spectacle opéra zay nangatahany mpanjaka ranony satria misy contexte nitranga tamin'izay fotoan'izay dia nanoratra an'ilay hira izy en vue de fa tsy hoe ty amorona hira fotsiny zany fa tonga ny inspiration fa nisy ny atao hoe pacte entre guillemets le pacte eto karazana zavatra fifanarahana tao anatin'le izy zany hoe misy destinataire ao anatin'ny histoire dia misy ny destinataire ny données historique tsy misy historien manao recherche historique fotsiny comme ça fa tsy maintsy misy ny atao hoe destinataire en vue de inona no nanaovany any tantara na inona ny pacte de lecture ao ambadiky ny histoire zay mahatonga amin'ny teny hoe raha ohatra ka miondana amin'ny atao hoe véracité na données historique fotsiny ihany za tsy miteny hoe tsy ilainy fa hoe fotsiny ihany dia miantehitra amin'ny azo boboka ianao satria mbola ho hitanareo eo rehefa avy eo ny raison manaraka an'izay
ny antony iterenako an'izay zay zavatra zay amitsika de zao hoe ireo zay mieritreritra fa hoe marina sur le plan historique ny zavatra zay lazainao zay vo fiable zany hoe fiabilité an'lay texte voasoratra vérifié par les chercheurs historiques manao tantara zany hoe historien tsy voatery mpino fa hoe voaporofo ara-tantara zay vo fiable le texte de rehefa fiable zay vo afaka mino de izay processus zay no erreur ça ne marche pas comme ça ny véracité historique tompoko tsy voatery hitarika ao amin'ny finoana mihitsy tsy ny fahalalanao ny fahamarinan'lay zavatra nisy marina zany hoe zavatra tena nitranga hitarika finoana ao amin'ny olona anankiray tsy avy am'izany ny finoana eo zany no hoe mahatonga amin'ny teny hoe ka ilaina ny fahafantarana ny véracité le izy mba ahafahako manorina ny finoko donc zany isika zay mety manorina ny finoantsika amina resaka données historique dia za tsy miteny hoe manao erreur fa tsy fiable satria nahoana ny tsy mahafiable azy possible ny découverte archéologique na historique zay nataon'ny olona anankiray après quelques années plus tard aorina ataona mety misy historien hafa ny contredire an'iny donc zany le fiabilité an'le données historiques ampelantananao limité dans le temps ary ny lalàna akademika ohatra raha manoratra thèse ianao efa volazako eto foana fa mbola veriko foana fa tsara amitsika ny mampatsara azy après 10 ans ny thèse ny olona anankiray de efa remise en question zany mahatonga ny rehefa any amin'ny université anao ny zavatra voalohany ataon'ny mpampianatra rehefa halohany hitsara ny tezinao de tsy ny contenu anao fa ny bibliographie anao aloha inona ny jerena any amin'ny bibliographie anao déjà jerena aloha hoe auteur manana ny autorité ve le auteur faharoa jerena ny datation miconty ny datation anao raha ohatra ty zany fanarotana kely ho an'ny mpianatra zay mbola andalany fianarana amina université raha jerena surtout amin'ny science sociale na aty amin'ny côté théologie le sako fa tsy fantatro ny any amin'ny côté scientifique zavatra hafa indray dia miankina amin'ny datation nataonao raha ohatra ka ny recherche zay nataonao mavesatra betsaka kokoa ny bibliographienao tany amin'ny taonjato efa ela be tany noho ny datation na boky ny vakinao vota théorina de ozy izy ny mpitsara hoe misy déséquilibre bibliographique ny tezinao de eo sahady anao de efa calé amin'ny correction efa miteny tsara de efa miteny aminao ny jury ni maître de stage na maître de conférence maître de mémoire anao directeur de mémoire pardon hoe revoyez-vous kely alohan'ny bibliographie anao fa tonga de arodan'ny jury amin'ny andro ny soutenance mialatsika am'zay matonga technique kely izy ny tiana ho tenenina de hoe tsy fiable à 100% ny découverte historique anankiray fa atreto aloha ozy izy ny mpandinika de io aloha no ekeny mpandinika rehetra ho marina atreto jusqu'à la preuve du contraire zay tsy zany mamorona an'izany fa amin'ny lalàna ny recherche no tsy maintsy mandeha am'izay donc inona tiako atongava anatin'ny resaka de hoe raha itentsika ka ny finoana tsy maintsy miankina amin'ny fahamarinan'le données zay avo afaka inao le zavatra teneninao tsy misy fahamarinany any zany fa tsy azo aona le zany hoe tsy azo iankinana zato isan-jato zany fomba fisainana zany fa mora midaboka satria raha rapitso ara zao misy recherche vaovao mipotra manolotra tanteraka an'ilay tezinao ka lasa antithèse izy avec argument petrapetraka de ahoana indray zany zay zany zavatra anankiray karazana remarque kely le izy miteny any koa ny historien matetika hoe zay historien de objectif zany hoe mijery zavatra neutre manakaiky arak'izay azo atao ny fait mitranga tokoa
ok, idéal le izy fa tsy tratra fa ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe move le objectif être objectif conforme am'le réalité an'le objet de recherche ve sa objectif selon ny intuitionnao taminanao an'le recherche zany koa zao question mipetraka dia rehefa nanadiady any jery ny fomba fanao ny historien mpanao recherche historique satria tsika mijery le Jésus de l'histoire et Jésus de la foi dia comment faire l'histoire ny histoire tsy misy ny boky histoire rehetrarehetra misy dia tsy misy tantara efa mipetraka fotsiny zany fa miankina amin'ny fahaizan'ilay historien mitrandraka ireny le atao hoe les traces de l'histoire misy zany karazana indice ohatra zany hoe lettre de correspondance ohatra zao rehefa nanao biographie ny Calvin ny historien dia tsy misy tantarany Calvin tonga de zao fa reny efa tateoriny fa ahoana ny fomba nanoratana ny tantaran'ireny olona reny na ny biographie ny olona rehetrarehetra io na biographie zany izy dia témoignage nataony olona manodidina azy no nangoniny na koa journal intime an'le olona ny sendra nisy nahita dia jerena daholo ao anatin'le journal intime zay karazana atao hoe trace de l'histoire ny filaza azy jerena ihany koa ny lettre de correspondance hoe nanoratra taratasy tamin'ny olona izy tamin'ny daty toy zao de nisy zao de à partir an'ireny sy ireny no akory natao hoe histoire fa ireny trace de l'histoire reny no retravaillen'ny historien ho lasa mémoire de l'histoire. Donc, un livre d'histoire n'est jamais collé à la réalité des faits, fa ce sont des travaux de mémoire. Zay mahatonga ny olona manao mémoire. Manoratra boky ianao dia nanoratra mémoire. Ohatra ny mitovy amin'ny enquêteur anankiray mpanao enquête scientifique. Hitanao rehefa tonga au milieu du meurtre, crime ny police scientifique aloha no tonga be aloha dia tsy misy mahazo mikasika ilay toerana dia ny police scientifique mahita hoe ty misy volo kely ty misy tracena zao ty misy raha kely ty misy stylo latsaka ty misy bout de papier dia reny rehetrarehetra reny les traces les indices angoniny dia iny trace ny indice iny rehefa vita hoe nisy an'izao anjarany enquêteur criminalité na tsy fantatro arakaraka spécialisation no mampiteny ilay trace fa ilay trace tsy miteny ho azy hoe misy an'izao tao tsy miteny an'izany iny fa ilay enquêteur no manao inona filaza zany manao exposé ery ampanao gazety hoe zao ny fandehan'ilay tantara tao or tsy misy ny teny an'izany teo fa juste le trace no ampitenenina eno tsara ilay données historique tsy miteny ho azy fa ny historien no manao travail de mémoire ka mampiteny ny données historique eno tsara mampiteny ny données historique donc efa source secondaire ny travail de mémoire ny historien fa tsy collé amin'ny atao hoe fait. Oui, interprétation des faits araka ny teneny vivant eo zay mahatonga miteny hoe objectif ave ny historien non misy tsy d'accord am'izay mantsy ny historien sa satria tezitra izy rehefa atao zay efa mifamaly ataoko hoe mifamaly tamina historien sasany aho hoe non nous sommes objectifs non il faut être honnête ilaina ny honnêteté intellectuelle déjà ianareo raha nanao ataontsika hoe objet de recherche dia fa misy pacte de recherche pacte de lecture tao misy izy ny destiné amin'inona inona ohatra ny olona anankiray manao doctorat sisisa dia misy offre na hoe reto ny sujet satria ilain'ny communauté européenne ohatra ny olona anankiray handinika momba an'izao satria misy ilana an'izany bailleur de fonds ary ananina mila zao ka mila olona donc zany efa orienté ny recherche anao ho amina utilité publique ce qui veut dire misy pacte de lecture ao ambadika zay ary firifiry ny olona mpanao recherche manao doctorat na doctorant miresaka aminay manao hoe tena tsy libre zaho anatin'le recherche ataoko fa teren'le pacte de lecture tsy maintsy arahako aho satria izay le financement azadiny fa ao anatina travail de recherche zany misy vola fa tsy mandeha fotsiny am'izao eny na ny olona archéologue
tsisy archéologue fotsiny hoe passionné comme ça tonga de iny izy miaraka amin'ny pioche miaraka amin'ny inona filazana zany le pinceau kely de miaraka amin'ny de lasa izy mandeha marito hoe za zany teanao zao za teanao zao za teanao zao mba ahafahako non misy pacte de lecture izay ny maneho ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fikaroana zay natao bon zay zany amin'ny mialatsiny zay matonga tany itsika eto hiditra amin'ny atao hoe côté technique sur le plan historique afa tsy maintsy hidirana mantsy zay resaka zay donc on se ny olona milaza zao objectif zany aloha manana humilité ihany maika aloha itena zany zavatra donc zany manoloana ny histoire efa travail d'interprétation ny fait fa tsy hoe iny ny fait original travail d'interprétation des faits fa tsy ny fait original la preuve rehefa misy zareo ke reny discussion mahafinaritra mba mijery nareo reny débat télévisé avo lenta any ampitan-dranomasina am'ireny historien avec s reny dia tsy mitovy hevitra ny historien manoloana na fait anankiray mitovy zao le fait zao ny zavatra nitranga fa ny conclusion ny historien orinan'iny fanao nord sud donc il n'y a pas qu'une seule histoire à partir des faits mais il y a plusieurs conclusions plusieurs déductions ny resaka momba niny fait historique donc zay zany no resakitsika eto ny archéologue rehefa mahita zavatra izy rehefa midécouvrir zavatra izy dia hitan'ilay ohatra izy nahita baolina céramique kely mety nahita potipotona vy kely dia zay ny asan'ny archéologue mamoaka an'ilay karazana ina filazany élément archéologique zay avoakany de avy eo iny omeny ny historien dia ny historien avy eo no miezaka manao essai sy midiko tsara essai manandrana miconstruire histoire à partir na élément archéologique voatery mantsy manao an'izay fanazavana zay satria misy mantsy olona tonga de milaza hoe ka hoy ny boky nisolatan'ny historien zao hoe zao za tena aminareo mbola dogme zany c'est une manière de dogmatiser la discussion et monopoliser la discussion parce que tel historien a dit que ça, on peut encore discuter sur un livre d'histoire. D'où viennent les données et les ressources n'appelle des historiens. Alors, comment il a interprété les données historiques? C'est un zavatra important. Nous allons en dire que non, non, non. Tsy mijanona eo am'le boky historique tsika fa andeha aloha be mihitsy aza satria izay lay méthodologie historico-critique izay ataotsika. Noho zany raha ohatra ka ny historien manao essai ny construire histoire miainga avy amin'ny élément archéologique dia azo antoka fa mety i se tromper izy. Mais se tromper izy possible zany ny boky historique anankiray villalana satria nanao mauvaise interprétation na élément archéologique. Noho zany afaka miteny koa tsika hoe possible koa ny olo anankiray historien anankiray manao erreur amin'ny fanaovana interprétation ny élément biblique izay ao anatiny kalazainy hoe tsy mitombony zany satria misy fikarohana ohatrohatrao sy ny sisa sy ny sisa. Ohatra zao nisy archéologue izay tamin'ny voalohany teny hoe heverina fa teto lay fariny siloama izay nanasan'ilay jamba ny maso rehefa tenen'i Jesosy hoe mandehana de makanesa any amin'ny fariny de sasao ny masonao. Pendant des années, dizaines d'années maromaro de nieritreretiny hoe ity toerana ity no toerana le nolazainy ny soratra masina. Kanjo taty aoriana rehefa nijerena zany le datation an'le toerana tsy manondro
tardifa ilay toerana fa parazara tsy zany tena zany fa le archéologue no nahitan'le archéologue rehefa le manao foy satria indraindray matsy ny site amina archéologia tsy mipoitra ntsony ety ivelany fa misy tanàna voatsindry any ambany tany no ny tantarany dia any ambany any zany a no misy tanàna indraindray misy straty sy misy couche zay aona ny filazantsika azy hoe misy an'le tanàna dia hita parazary le izy taty aoriana hoe ity ilay toerana voatondro donc zany a na ny élément archéologique koa aza de mety hisy erreur misy marge d'erreur ntsika tongavana de hoe ny données historiques tsy voatery vazovazoko ty ampiasaiko le argument hoe les données historiques n'ont pas une valeur comme la Bible dans le sens hoe io no vérité absolue noho zany ny l'histoire n'est jamais close opinion personnelle ty tsy misy tantara hoe zay tantara de c'est fermé atreo zay no izy non ny histoire tompoko dia misy ouverture foana l'histoire elle est toujours ouverte raha ohatra ka tena manao ny asany sérieux tokoa ny historien ankoatr'izay a misy maître de conférence anankiray any ivelany any atao Michel Fourcade adikako aminareo eto ny anarany raha ohatra ka ilainareo ny momba azy dia ataoko hoe Michel Fourcade dia miteny hoe misy dilemme ozy izy dilemme safady entre l'histoire et la mémoire misy dilemme entre l'histoire et la mémoire ary farany am'izay introduction foana tsika zao ao amin'ny milieu académique universitaire dia azadino fa rehefa manao fikarohana sy manao recherche ianao na manoratra mémoire fotsiny aza fa tsy mbola manao thèse fa mémoire zany hoe mémoire hatreo amin'ny master fa any amin'ny doctorat sy ny sisa vao manao thèse dia tsy maintsy manao ny atao hoe histoire de recherche tsy afaka travy atrananao tonga de se lancer amina sujet de recherche anankiray fa tsy maintsy mbola manao histoire n'ilay recherche zany hoe izany hoe efa nanao recherche momba an'io sujet io les thèmes plutôt satria ny sujet spécifique ao anao fa les thèmes en général tsy maintsy manao karazana étalage kely anao izany efa nanao zay le atao hoe histoire de recherche inona no efa voalaza teo aloha dikan'izay mba ahafahana mijery ny atao hoe évolution de la recherche donc zay mahatonga amiteny hoe l'histoire n'est jamais figée l'histoire elle est toujours ouverte important be nanindrina zay zavatra zay satria zahay théologiana moa dia taxenareo foana hoe anareo dogmatisme be hoe nanareo rehefa zay de zay fa de ho zao hoe ianareo koa manana zany aretiny zany hoe zao hoy ny tantara il n'y a pas qu'une seule histoire zao hoy ny tantara atreto katreto fa mbola mitohy ny tantara ary rehefa mitohy ny tantara dia fantatrareo ny tiako lazaina am'izay fotoan'izay donc tsy manana ny monopole amina resaka objectivité mihitsy ny historien mialatsiny raha ohatra hoe frontal be amin'ny teny an'izany tena ilaina ny histoire tena ilaina miareo historien ary tena isaoran'Andriamanitra fisinareo satria manampy be deabe amin'ny analyse zay atao fa izao tsy manana monopole na véracité absolue tsy hoe véracité absolue fa tsy manana monopole ny amin'ny atao hoe atreto de ty no marina bon avela koa ny amin'iny idiratsika am'izay hoe azo sarahana am'izay ve ny Jésus de la foi amin'ny Jésus historique misy mantsy miteny hoe finoanan'Andriamanitra io finoanan' Jesosy aza ampidirina an'izany fa
rehefa mino izy tsara rehefa tsy mino izy dia problème an'izany non tsy azo atao an'izany ty ratary ty ary misy koa miteny hoe tsy maintsy vérifiena de façon historique aloha ny zavatra zay vao afaka manorona finoana an'io na tsia tsy mety koa zay satria tsy zay izy tsy misaraka reo zany satria zao raha vao sarantsika n'lay Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi dia tsy maintsy tafalatsaka ao anatin'ny atao hoe mite zany hoe lasa mite ilay finoana kristianina sy ndriko tsara ilay finoana kristianina fa tsy ilay fivavahana kristianina mialatsiny ho an'izay vao zao manaraka ty pejy ty tsy maharaka an'izay différence zay fa tsy andany fotoana nazavan'izay fa mba hatrandrao kely zay efa voasoratra vidéo tany aloha tany le finoana kristianina fa tsy le religion chrétienne tena je pèse mes mots et je choisis mes mots raha voasarahantsika ny Jésus de l'histoire ny Jésus de la foi amy Jésus de l'histoire de lasa mythe ny finoana kristianina na koa lasa légende fa tsy mythe io ary tsy légende io fa foi kanefa c'est pas une foi mitsingevaeva eny amin'ny abakabaka fa c'est une foi enracinée amina fototra tena misy fa tsy hoe mino fotsiny ihany non d'ailleurs no zay antony zay no mahatonga isany zay manaraka ny atao hoe méthodologie historico-critique amin'ny fandiniana ny soratra masina izay tsy tiany namana sasany théologianina amina courance tendance hafa fa tonga de lazainy hoe libéral tsy manino zany ben oui je suis libéral dans un bon sens du terme satria manana liberté aho fa tsy tratrany tsy dogme ihany no amakiako soratra masina zay aloha zany tsy hitovizako amin'ny théologianina sasany be de be ny théologianina mamaky ny soratra masina à partir ny dogme izay arahana nanandray de mifamadika am'izay à partir ny analyse textuelle zay ataoko no afahako miconstruire ny dogme izay safidiko za tsy miteny arahako fa safidiko mbola ho avy ihany tsika rehefa avy eo zany hoe le processus tsy mitovy betsaka zany no mandinika soratra masina miainga avy amin'ny solomaso dogmatique ary zay tsy mampitovy hevitra anay bibliste am'ireo dogmaticien reo dogmaticien dia ny dogme ny fandraisen-dahatrany ny convictionny no entiny mamaky verset de manome verset be de be izy de io verset zany hoe le verset zany vakiny amin'ny solomaso ny conviction sans tenir compte ny historico-critique an'ilay verset et donc zany faussé ilay fampiasana an'ilay soratra masina eo zany tsy hitovizako lalana am'ireny karazan'olona reny ary matetika rehefa ianao zany manaraka itao méthodologie historico-critique dia mal interprété n'ireo théologianina sasatsasany namana izay miteny hoe ka mandrava ny finoana ozy izy ny manaraka ny méthodologie historico-critique io satria mifanohitra amin'ny finoana ny méthode historico-critique satria tsy maintsy milafika amin'ny histoire de eto no ho asehoko anareo hoe tena diso tanteraka zany fa préjugé dogmatique zany io koa moa tsy afenina anareo fa misy amin'ny lafiny akademika misy ny atao hoe guerre des facultés guerre de religion zany hoe misy ny olona manaraka nyty méthodologie ray ty dia ireny tonga de mijoro fahavalo d'officeny zay manaraka ny telle méthodologie ty za manokana dia na manaraka méthodologie historico-critique ara izay ataoko hoe iondanako mihitsy de tsy manakana ho mystique zany satria mieritreritra ny olona hoe rehefa ianao zany manaraka méthodologie historico-critique dia tsy mandeha amin'ny finoana fa mandeha amin'ny saina de zay natonga anay mametraka tsara ao anatin'ny pejy hoe zahay de sady libéral no mystique reo zavatra reo monde roa reo nefa tsy mahay miaraka ny olona ny libéraux tsy manaiky ny monde mystique mihitsy fa aminazy ce sont des fous ce sont des rêveurs nefa zay tena mahita mihitsy hoe tena azo ampivandrina tsara ny côté mystique ary côté historien sy côté libéral fa bon ça c'était un autre sujet manjary mivoana atsika fa misy diso fandray
ny am'izay zavatra zay. Ny antony zany tiako zany de hoe misy fototra fa tsy hoe olona mitsingevaeva eny amin'ny amakany. Diso ao zay fiheverana zay satria araka nefa mivolazako teo de hoe ny enjeu ngezabe am'ty tantara ity de hoe ny données historique rehetrarehetra izay eo am-pelatanatsika dia ahoana am'izay ny afahanao miinterpréter an'iny données eo am-pelatananao io après. Eo zany no enjeu ngezabe. Ohatran'ny olona anankiray izay mahandro sakafo io hoe reto daholo ny ingrédient anaovana an'ity menu anankiray ity. Eo daholo zany misy henakisoa, misy hen'omby, misy tel légume dia miteny ny hitanareo reny le fifaninanana ohatrany hoe master chef sa top chef hitanareo amin'ny télévision any ampitan-dranomasina reny hoe reo ary dia mangataka anareo zay hanao amoaka ny menu tonono miara le menu hoe ty menu ty no ataonareo de gagy ianao fa tsy mitovy ny texture an'ilay sakafo rehefa vita nefa ny ingrédient mitovy ihany de ohatr'izay koa le izy hoe le interprétation an'le données historique rehefa avy eo tsy mitovy miainga avy amin'inona nefa an'izay tsy hoe zao no tiako na zao no maharesy lahatra na zao no mety amiko fa tsy maintsy misy ataotsika hoe méthode ihany iangany zany fa tsy atao brute sauvage be am'izao fotsiny. Fa ny démarche za manokana zany resahako eto satria eto ampejiko no resahako eto de zao hoe ny démarche anay ao anatin'ny fampiasana ny données historique ary zay de tena miara-miasa amin'ny historien ary tena mahafinaritra be miara-miasa am'zareo kanefa zay mametraka frein koa am'zareo mba miteny hoe tsy miondana tanteraka fa mifidy zay ampiasainay ny élément historique zay omeny mba ahafahana midémystifier mialatsiny am'ilay teny vahiny démystification de la figure du Christ. Io no fanaby ngezabe anankiray izay tsy maintsy ho atao. Tsy hoe rehefa miresaka finoana itsika dia tonga dia afaka manao hitsin-dalana fotsiny fa ho anahy manokana dia misy certain mythe misy anganom-bavy antitra no volena manodidina ny figure du Christ izay tsy ekeko ihany koa. Misy croyance populaire greffé eo amin'le figure du Christ de lazain'ny olona hoe mila mandeha amin'ny finoana manaiky an'io zany zavatra zany koa mila esorina zany hoe ny tendance anankiray dangereux zany de le miteny hoe tsisy ilana an'io Jesosy intsony fa c'est une légende, c'est un mythe satria ireto ny données historique iny le olana extrême satria mieritreritra izy fa ny données historique no absolu zay mbola horesahantsika eo rehefa avy eo anome preuve masotsika rehefa avy eo fa tsy mijanona fotsiny amin'ny affirmation gratuite ary danger anankiray koa ny aty amin'ny ilan'ilay miteny hoe satria ty raharahany finoana de lasa volentsika croyance populaire zay tsy mitombona ara-tsoratra masina akory manodidina ny figureny Kristy dia atao safibe masina fotsiny hoe tokony ekena amin'ny finoana zany. Donc zany zahay manokana dia on est en combat sur deux fronts ny le anankiray ato sy le resaka mythe. Le Christ n'est pas un mythe ni une légende fa c'est une personne déjà. Ary tsy miditra théologique ely tsika c'est pas pour rien raha Andriamanitra nanapa-kevitra ho tonga nofo le incarnation ny fahatongavan'ny Kristy ho nofo de midika zavatra be deaibe hoe tsy mythe lay finoana kristianina tsy miorina eo amin'ny honohono tsy miorina eo amin'ny anganom-bavy antitra fa araky ny teny Jaona manao hoe zay hitan'ny masonay sy reny sofinay ary ny tsapain-tananay no ambaranay aminareo ce sont des témoins oculaires manambara an'i Kristy. Donc miala ho azy ny toute forme de mythe sy toute forme de légende zay tsy miservirany cause ny finoana mihitsy sao de diso hevitra atsika kristianina fa manampy ahafahan'ny olona mino ny famoronatsika mythe manodidina an'i Jesosy vao mainka aza amiko zany midolâtrer an'i Jesosy dans le sens hoe manome image hafa zay tsy azy akory
aza manao sariny zavatra voasikotra ozy Andriamanitra, zany hoe aza manana image hafa araky ny sainao ny amin'Andriamanitra zay tsy azy akory. Zay le objectif zany. Donc miasa ny histoire am'izay fotoana zay ahafahana démystifier an'izay croyance populaire zay, miasa koa nefa ny histoire ahafahana manao garde fou ny amin'ny reto laza azy ho manana ny vérité absolue ny histoire ka miteny hoe satria nahita an'ity zay de noho zany tsy mi-existe io personnage. Ny problème mantsy misy ny atao hoe abus des intellectuels. Tanao ohatra ny olona abus de pouvoir, misy ny olona manana fahefana de manararaotra n'le fahefany manindry ny marefo, zay ny atao abus de pouvoir. Fa misy koa zany aty amin'ny côté ny intellectuel, satria izy manana an'ilay notoriété historien dia tsy izy rehetrarehetra soran'Andriamanitra, fa misy amin'izy ireo manao abus. De le abus ataony iny izy manao mitrier izay élément mifanaraka amin'ny conviction. Zany hoe misy données historique eo ampelantanany be dia be, fa izy misivana hoe ty données ty ihany mety amiko ohatran'ny olo anankiray miditra anaty magasin de stockage de hoe inona amireto pièce reto mety amiko io, de tianao alaiko de tia de akambakambako sy rafy de manome moteur anankiray na manome zavatra anankiray. Be dia be ny manana an'izany toe-tsainy zany amin'ny teo amin'ny olona milaza azy ho historien. Anisan'izany zao nge Michel Onfray zay tena be mpanaraka indrindra amin'ny resaka athéisme nefany hanao déconstruction an'ny méthodologie Michel Onfray tsika rehefa avy eo zay tena du n'importe quoi, fa tellement izy manana le notoriété any ama Michel Onfray azy dia manao abus am'le olona izay tsy mahafantatra de tonga dia zay teny mivoaka amin'ny vavany izy raha teo koa matavy zaka, ina le matavy zaka ny fomba fiteny tena mahafinaritra mihaino azy, manana ton vocalise mahafinaritra be dia revo miaraka am'izay koa ny olona. Zany zavatra réalité amin'ity monde académique ty, misy ny olona malhonnête intellectuellement parlant, tsy manana honnêteté intellectuelle, fa manao abus an'ilay notoriété ananany dia tereny hiditra fotsiny le conviction zany no entiny misivana ny données zay ilainy, fa raha données tsy manome ahoana filazantsika zany, tsy miservir an'le cause lay conviction dia tonga de atsipiny any poubelle. Zany zavatra zany tsy mety zany, tsy objectif zany. No zany dia zay zany position-nay raha ohatra ka azava amintsika hoe aiza ho aiza ny position-nay eto amin'ny pejy. No zany dia miditsika zao hoe ohatra fotsiny zao ny firafitry ny baiboly. Ny baiboly tsika tsy hiditra baiboly ray manontolo fa ty amin'ny évangile ny tantara izay misy an' Jesosy dia ny tsy maintsy ahoana filazantsika azy, ny elanelana misy ary manaiky an'izay tsika misy ny décalage entre les récits et l'histoire. Misy io satria miverina am'le logika teo tsika hoe ity ny fait de avy eo iny fait iny retravailler ny historien ho mémoire, de avy amin'ny mémoire iny ndray no ampiasainy reto évangéliste reto ny construire ny évangile. Ny évangile tompoko de tsy livre d'histoire de Jésus na archive historique ny tantaran'i Jesosy, fa livre théologique, karazana toriteny, fa toriteny miainga avy amina tantara. Izay zany no antony mahatonga miteny an'izay zavatra zay. Ka ny composition ny baiboly dia raha mamaky ny baiboly anao manomboka hatrany amin'ny Genesis toko voalohany ka hatrany amin'ny apocalypse dia inona ny élément principal mandrafitra ny baiboly, ny soratra masina ray manontolo dia tantara. Ary zay no mahavarina. Izay mahatonga ny olona miteny hoe tsy tenin'Andriamanitra io ary efa niresantsika teto koa ny position tsika ny amin'izany zavatra zany hoe aza afangarona atao hoe soratra masina sy tenin'Andriamanitra.
lasa miverina am'izay fa jereo ny vidéo milasa an'izany ny composant principal ny soratra masina fa tsy ny tenin'Andriamanitra samihafa reo ny composant principal ny soratra masina dia récit historique tantara ny tantarany famoronana ny tantarany Adamaseva ny tantarany Kaina sy Abel ny tantarany Noa ny tantarany Abrahama ny tantara tantara misy dikany izay donc zany ny histoire manana toerana lehibe ao anatin'ny soratra masina. En d'autres termes, ny Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra mi-se révéler ao anatin'ny tantara fa tsy mi-se révéler ivelan'ny tantara na mi-se révéler ambonin'ny tantara. Dieu se révèle dans l'histoire et non au-dessus de l'histoire. Mialatsiny fa somary manahirahirana ty resaky ty satria lasa inona filaza zany lasa matonga amin'ny fiteny la danse des mots, c'est-à-dire on joue avec les mots mais pas c'est pas un jeu fa ao anatin'izany tension. Le Dieu de la Bible c'est un Dieu qui se révèle uniquement dans l'histoire et non en dehors de l'histoire ni au-dessus de l'histoire. Satria raha au-dessus de l'histoire dia ohatran'ny Andriamanitra zany no manipuler ny tantara. Non. Na Andriamanitra no téléguider ny tantara. Non. Dieu se révèle dans l'histoire, mitsofoka ao anatin'ny tantara izy. Ary zay mahatonga ny hoe le Dieu des chrétiens c'est un Dieu incarné parce que c'est un Dieu qui se révèle dans l'histoire. Donc zany hitanareo fa hatramin'ny voalohany le logique mipetraka tsara hoe ny christianisme le christianisme c'est une foi incarnée mais pas une foi racontée fotsiny na une foi miorina am'izay zany fa misy racine historique misy incarnation zany hoe tonga nofo zay base zay mila mipetraka noho izany ny démarche sanay dia ny hoe tsy miainga avy amina présupposé dogmatique ny fandinihana ny zavatra fa miainga tout commence par une révélation concrète. Zany hoe Andriamanitra manambara tena sindriko tsara Andriamanitra manambara tena ao anatin'ny tantaran'ny olona. Ahoana nahafantarana ny soi-disant toetra mahapomba an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tantara niarahany tamin'ny Adamaseva dia hitantsika hoe izay zany toetra an'Andriamanitra miainga avy amin'inona nazahoana an'izany élément théologique zany tsy hoe nisy nampianatra tsy hoe zao nampianarin'ny église tsy hoe zao nampianarin'ny pasteur fa jerena comment Dieu se révèle dans l'histoire d'Adam, dans l'histoire d'Abraham, et à partir d'an'izay manao déduction théologique na dogmatique ka mirédiger karazana dogma avy eo. Zay ny source-ny dogma raha ny tena izy fa tsy ex cathèdre milatsaka avy any an-danitra ka hoe tikano tsy tikano. Noho zany manomboka amin'ny fanambarantena ao anatin'ny ao amin'ny nofo dia miainga avy amin'izay ny théologienne no hanorina no miconstruire dogme. Ohatra fotsiny maninona moa ny ao amin'ny testamenta vaovao ny filazantsara misy anankiefatra. Raha ohatra mantsika vérité anankiray tokony filazantsara ray ihany, pourquoi misy 4 versions tsy mitovy? Na dia lazaina hoe mitovy ara le anankitelo hoe synoptique, Matthieu, Marc, Luc, iny moa ilay nampianarina perroquet tany amin'ny théologie classique. Fa raha ny marina tsy mitovy mihitsy ny optique ny Matthieu amin'ny Marc, tsy mitovy mihitsy ny optique ny Marc amin'ny Luc, na dia lazaina fa anankiray ireo. Indrindrandrindra moa le 4e évangile dia le filazantsara ny Jaune. Merci Anthony amin'ilay lien ho an'izay tsy mbola nanaraka an'ilay izy. Indrindrandrindra ny 4e évangile. Noho zany ny anjaran'ny théologienne zany dia manao lecture entre les lignes miainga avy amin'ireo version samihafa ny amin'ny fiainan'i Jesosy
nahoana Jésus de Nazareth selon Matthieu, Jésus de Nazareth selon Marc, Jésus de Nazareth selon Luc et Jésus selon Jean. Ireo zany no point de départ dia avy aminy io no manao lecture ny théologiana dia miconstruire am'izay ny atao hoe dogme na fampianarana ny amin'ny Kristy na kristologie miainga avy amin'ireo zavatra. Ary zany no asan'ny exégèse na ny mpanao heviteny. Zany hoe rehefa manao exégèse ny mpanao heviteny anankiray dia tsy maintsy miainga avy amin'ny manuscrit maro samihafa. Mbola averiko foana fa ny baiboly tsy boky fa bibliotèque ny baiboly nampianarina antsika zany tany amin'ny confirmation. Noho zany amin'ny bibliotèque azy dia misy boky samihafa ary ao anatin'ny boky anankiray dia misy source maro manuscrit maro samihafa tamin'iny composé nazy fa tsy tonga de boky anankiray zany fa nisy manuscrit maro samihafa. Noho zany ny rôle ny théologien amin'izay fotoan'izay dia tsy tonga de miteny hoe zao hoe ity no hevitra ity no teny ny teny soratra masina standard tsisy zany fa ny rôle ny théologien de manao traduction azy manokana. Zay zao rehefa nampanaovana heviteny tamin'ny nanao ny asa fikarohana natao de zao hoe inona ny traduction anao raha manatolotsy zoalokony amin'ny verset io. Izao traduction nataony Tob, traduction économique de la Bible. Ity ny traduction nataony Nouvelle Bible Second. Ity ny traduction nomeny Louis Second. Ity ny traduction nomeny Français Courant. Ity ny traduction nomeny Le Semeur. Ity ny traduction nomeny La Colombe. Fa inona ny traduction anao? De tsy hoe courant zao ny tiatiako dia mamorona traduction fa tsy maintsy miainga avy amin'ny données historiques. Inona le données historiques? Manuscrit. Misy manuscrit samihafa izay mipetraka ary amin'ny appareil critique ary ambany ery izay miteny aminao hoe jereo ihany koa ny manuscrit zao dia miainga avy amin'ny firafitry le texte, ny contexte historique, ny lalàna misy lalàna be dia be amina resaka hoe iza ny ancien kokoa, iza ny voaingana sisa be dia be zany ny zavatra de à partir an'izay aho no manao proposition na traduction, tsy andiko tsara proposition na traduction dia iny no arosoko rehefa avy eo alohan'ny mpitsara. Noho zany mahatonga amin'ny teny an'izany de inona amin'ny antony de zao hoe raha ohatra ka manankina ny fampianaranao ianao amina recherche anankiray fotsiny, misy amin'ny teny hoe ianona ny teny an'izao, ianona ny teny an'izao, zay foana masiny fitenin'ny olona de iny izy mba mianan-kendry amin'ny teny hoe tsy misy le jesosy fa resaka valamaty fotsiny ihany io anangananao foto-kevitra anankiray dia miala tsiny fa le démarche anao mihitsy no tsy démarche ana scientifique. Nefa ianao midika miteny fa scientifique be nanao. Zany amiko dia c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Noho zany manoloana an'io dilemme io dia ino ary no atao? Le Jésus historique c'est le Jésus de la foi. Satria misy décalage entre les récits et les faits. Dia misy lehilahy anankiray atao hoe Charles Péguy izay nandroso izao sosokevitra izao. Soratako eto ilay izy Charles Péguy hoe tsy maintsy ny anjarantsika ao izy de tsy maintsy manisy articulation ohatrany hoe savily. Fanareo ohatran'ny varavaran'io zao misy savily mampifandray an'ilay varavarana sy ilay tolàna. Tsy mipetraka io varavaran'io raha tsy mipetraka ilay savily. Io izy no rôle atsika ny mitady ale hoe ahoana ny ahafahana miarticuler an'ilay données historique sy les récits bibliques. Ahoana ny ahafahana miarticuler les données historiques sy ny récits bibliques. Fa tsy hoe zahay dia
zay voasoratra ihany ozy izy ny protestant sola scriptura de ao anatin'ny lohany le sola scriptura de hoe le voasoratra ka izitsika tsy bibliolatre mialatsiny a tsy mpanompo boky tsika. Moi je suis désolé, je ne fais pas partie des croyants ouais, dans le sens où manaraka religion des livres, je ne suis pas dans cette catégorie là. Tsy ao anatin'ny religion des livres mihitsy ny kristianisme, zay no nampianarina atsika tany amin'ny théologie classique fa za mandany zany tsy religion des livres ny kristianisme tompo ka hoe bibliolatre dans le sens hoe le voasoratra. Nefa ihany koa izay miteny hoe tsy mitombo ny voasoratra fa ity données historique ity no fiable indrindra dia tsy mitombona koa zany zavatra any fa ny anjara atsika ozy izy de Charles Péguy dia ao na filazany azy mametraka ny atao hoe misy terme ny foroniny zay natao hoe mialatsiny fa olazay koa rehefa aveo fa adiniko le izy voilà ty le izy incrucification mialatsiny fa terme tsy misy izy io fa ny foroniny Charles Péguy io le izy incrucification. Ina le incrucification sady mijery ny hoe ina ny crucial, ina ny zava-dehibe entre le crucial et articulation de zay nazahoana le hoe incrucification. Tsisy idirany crucifix io azo fijaliana fa ilay sady jerenao ina ny essentiel, ina ny message, ina ny crucial ao, ina ny tena fond ilaina ary ahoana ny iarticulenao zay amin'ity données historique ity. Izay ozy izy no azo atao anatin'le izy. Ka za d'accord amin'ny Charles Péguy ka Jesosy mihitsy ozy izy amin'izay fotoana zay ilay figuran'i Jesosy mihitsy ozy amin'izay fotoana zay no point de ralliement mampifandray ny temporel zany hoe ny ankehitriny ny zavatra hita maso sy ny spirituel. Jesosy zany no teteza mita na passerelle mampifandray ny fait historique sy ny sens spirituel. Jesosy zany no karazana filaza zany hoe io zany lay savivy tena mampifandray azy satria tonga nofo izy raha mahatonga nofo azy dia miaina tantara izy zany fa tsy hoe olona mipetraka teny amin'ny abakaba. Ahoana ny mahapossible an'izany zavatra zany foto-kevitra arosony Charles Péguy zany dia satria noho ny ataontsika hoe naneken'Andriamanitra ho tonga nofo, le Andriamanitra nietry, Andriamanitra nidina farany ambany amin'ilay atao hoe kénose dia ny faneken'Andriamanitra zany tena nidina farany ambany zay dia mba ahafahany ho accessible ary ahafahany olona manatona azy. Zay zany. Ny fantaniana manaraka dia hoe fa maninona ho antsika mpino tena ilaina ny resaka ny Jesosy ara-tantara. Mety hisy tentsika hoe adabo ihany zany Jésus de l'histoire zany pasteur fa tsy m'intéressé anay fa nanay le Jésus de la foi ihany. Tsy afaka manao zany tsika satria araka ny teniko tary amin'ny voalohany raha vao izay ihany no tsindritsika dia lasa mity ny finoanao. Lasa angano zany, lasa miorona ambony angano ianao zany. Ka ny réflexion-ko amalina zay fantany zay maninona no tsy maintsy miresaka le Jésus historique tsika vo afaka iresaka le Jésus de la foi dia réflexion-ko miainga avy amin'ity teny Jesosy ao amin'ny Luka 10:26 ity. Sika miainga avy amin'ny teniny teneny ihany zany hoe ny teniny no réflexion tsika. Luka 10:26 zao no voalazany eo. Inona no voasoratra ao amin'ny lalàna raha vadikitsika inona voasoratra ao amin'ny texte ary le tapany faharoa eo a le resantsika manao ahoana ny famakinao azy. Ny tension an'izao verset zao dia tsy le hoe inona ny voasoratra
eo foana mahatsapa ka voasoratra maty toko fahazao andiny fahazao ka ao amin'ny marika toko fahazao andiny fahazao misy an'izao ka ry amin'ny detornome dia manao citation na verset iny atao hoe biblicisme blablablablabla c'est pas ça l'important ahoana ny famakinao azy eo no mipetraka ny problème andao analizentsika io teny Jesosy io analizentsika mengy avy amin'izay zavatra analizentsika teo aloha misy ositsika ny fait historique zay tsy azotsika ialana hoe ty ny zavatra mitranga réellement tena nisy io fait historique io seho ara-tantara io no tsy maintsy transformena fa tsy azo ampiasaina brut ary zay no mahadiso hevitra ny olona teny hoe io no iankinana tsy azo ampiasaina brut fa tsy maintsy misy travail de transformation ohatrany hoe akora matière première avadika ho travail de mémoire satria le olona efa tsy otsony de le travail de mémoire avy amin'iny de travail de mémoire iny no mipetraka ny atao hoe écrit ny soratra io le soratra masina donc zany le soratra masina zany zero tsara hoe azay izy no mipoirany miainga avy amina travail de mémoire ny tao anatin'ny travail de mémoire ny Matthieu sy Marc sy Luc no travailler no mémoire de iny mémoire iny no navadiky no écrit fa tsy hoe nanao dicté ny zava-nisy izy dia collé à la lettre am'le situation efa travail de mémoire iny voasoratra iny noho zany na tiatsika na tsy tiatsika ary il faut être honnête intellectuellement parlant dia misy ny décalage entre le Jésus voasoratra le Jésus des récits et le Jésus de l'histoire si le Jésus des historiens ino tsara misy décalage entre zavatra telo ny Jésus des récits zany ny voasoratra ny mémoire tadito tsara hoe travail de mémoire am'le Jésus de l'histoire si le Jésus des historiens de mety teny anareo hoe afangatsy raha ihany le Jésus de l'histoire sy Jésus des historiens non satria ozytsika ny trace historique mbola tsy maintsy travailler ny historien ka ampitenenina donc efa interprétation ny azy satria Jésus de araky ny interprétation ny amin'ireny élément archéologique sy élément na trace na témoignage hitany donc zany misy tsy hoe Jésus anaky telo fa ny anjarako zany am'le méthodologie historico-critique dia ny mampisy savilikevitra eo am'le Jésus des récits akambako am'le Jésus de l'histoire si le Jésus des historiens de manao va-et-vient amin'izy telo reo de miconstruire ny message évangélique makany aminareo zay ny asako manao travail miainga avy am'ireo source telo reo les récits satria les récits fruits des mémoires le Jésus de l'histoire et le Jésus des historiens mety ho diso mety ho marina tsy any resaka fa zay le manao hoe manao lecture entre les lignes ao dia miditra am'izay am'le méthode ny Charles Péguy manao an'le atao hoe incrucification zany hoe jereko inona ny crucial ary inona ny articulation ao anatiny zany élément anankitelo zany ao izay le zavatra arosoko en tant que théologienne manao an'ilay analyse misy nuance avec S zany ao ambadika zany ny tena itiavako an'le film Chosen ho an'izay mpanaraka niny série Chosen iny be deabe ny olona tsy tia an'le izy hoe lasa ovain'le mpanao film le tantaran'i Jesosy fa misy zavatra be deabe tsy nitenen'i Jesosy nefa ny lampidiriny zalao maiza mihaino tsara le film ny élément principal tsy miova ao anatin'iny fa hain'le réalisateur ny mampiteny an'ilay film
miainga avy amin'ilay atao hoe idée générale du message de la Bible dia afaka atao iny le atao hoe travail de mémoire. Raha hitady exemple anareo hoe ireny ny atao hoe travail de mémoire. Ohatr'izany daholo reny film Jésus de Nazareth hitantsika rehetrarehetra reny. Avela koa ny amin'iny. Hoy aho teo hoe zay ho ny antony mahatonga ny hoe misy récit anankiefatra milaza ny tantara ny ministère Jesosy fa tsy tantara satria tsy tiako miteny hoe tantara Jesosy. Dia Matthieu, Marc, Luc ary le 4e évangile ozintsika dia tsy miaborde mihitsy raha ho an'izay efa namaky ny filazantsarany Jaune. Inona zavatra tsikaritra amin'ny filazantsarany Jaune? Ny zavatra tsikaritra amin'ny filazantsarany Jaune dia tsy mitantara ny fiainan'i Jesosy mihitsy Jaune. Tsy mitantara ny fiainan'i Jesosy mihitsy Jaune. Tsy misy tantara hoe teraka tamin'izao Jesosy dia tarisy fa tonga dia Jesosy tonga dia hoe tamin'ny voalohany teny ary teny tamin'Andriamanitra ary teny dia Andriamanitra tonga dia miditra amin'ny fond théologique ny filazantsarany Jaune. Donc tsy important mihitsy ozy Jaune ny récit historique ny Jesosy. Raha ny Jaune zany resantsika eto. Tsy mandray ny première ligne. Izay no antony ozy izy Daniel Marguerat, mpampianatra professeur émérite ao Lausanne sy Genève, soratako eto ny anarany raha mialina anareo, historien sady théologien, izy ity zay mampiavaka azy, tsy théologienne fotsiny fa sady historien. Zay ozy izy Daniel Marguerat hoe l'histoire n'est qu'un support mais ne prend pas la première place. Ao io ny tenin'ny Daniel Marguerat zany. Ni tantara ozy izy, c'est un historien qui parle, hein? C'est pas un Gugus, hein? Ni un petit vaurien ery amin'ny sisy touchery. Hein? L'histoire n'est qu'un support. Hainareo zany support zany ohatra antsika manao formation reny a dia misy support ampiasaina ohatra hoe PowerPoint, mampiasa support ohatra hoe le emballage reny, mampiasa support, mampiasa tableau sy sisa. Support hametrahana an'ilay tena message fa tsy le support no important na dia manana support tsara tarehy ary ianao, manana PowerPoint milay be nefa le contenu an'ilay PowerPoint-nao nul dia meza nul ianao na dia manana ordinateur farany raitra indrindra azy. Fa tsy ozy izy no important fa ilay message ao ambadika. Ary marina zany. Ho an'ny Nga Cuvillier koa, meko eto ny anarany, dia meko anareo eto ny teniny. Cuvillier, professeur, mpampianatra daholo zany. Lasa aloha hipotra ery amin'ny écran dia io le izy. Entre les histoires sur Jésus et le Christ de la foi, zero tsara fa lalaovin'le teny a, izy tsy miteny entre le Jésus de la foi fa le Jésus zany, le Jésus historique, ary le Christ, le Jésus de la foi. Entre les histoires sur Jésus et le Christ de la foi, il y a ce qu'il appelle la continuité discontinue. Manahirana amin'ny resaka amin'olona académicien. Continuité discontinue, ino zany? Amin'ny Cuvillier dia tsy misy mihitsy ny contradiction eo amin'ny fait historique, na ny données historique, na ny données archéologique sy ny message biblique, fa misy ny atao hoe paradoxe. Samy hafa ny contradiction sy ny paradoxe. Ny contradiction dia hoe mifanipaka tanteraka, mifanipaka karony, ny ray makany Degault, ny ray makany Tuliard. Fa ny paradoxe dia style littéraire. Fatatsika tsara zao mpanoratra malagasy malaza anankiray atao hoe dox. Inona ny mampalaza ny dox? Surnom ny dox ane le dox. Le dox avy amin'ny teny hoe paradoxal ny style fanoratany. Donc tsy zavatra mifanipaka fa zavatra paradoxe. Ka le paradoxe dia ohatra ny nuance. Inona ny nuance? Ohatra anao zao raha manao
manao akanjo fond mainty dia ny amboniny fotsy mampiseho ny atao hoe paradoxe zany fa tsy contradiction masa mifangarika ohatra hoe misy loko tsy mahay miaraka hoe ty loko tya mifangarika be am'ty loko tya de mampomeny olona ianao rehefa miakanjo hoe ohatra tsy mahay miakanjo koa raha potro zany fa akanjo tsy mahay miaraka mifangarika zay le contradictoire fa le paradoxe vao maika mampisongadina an'ilay loko ilay nuance ao anatin'le izy izay ny olona zay ny cuvier eto zay ny olona mahay mametraka tsara hoe tanareo à l'aise tsara zany izy entre ny données historique sy ny récit biblique ary ny critique ny historien manasa atsika zany ny pastora ny théologianina rehetrarehetra hevitro ty aza raisina ho ennemi reny olona reny fa tokony ho à l'aise tsara atsika mitrandraka an'ireny rehetrarehetra reny na données archéologique ary raha mampirisika mihitsy hoe miezahatsika hitrandraka ny données archéologique fa tena manampy betsaka amina resaka fampianarana soratra masina eny tompoko misy an'ilay bible anankiray zay sopapa kely tya vao navoakany tsy mampeny baiboly fa société biblique universelle any ivelany dia le hoe bible archéologique zany hoe baiboly fa miaraka amina données archéologique parenthèse kely zay satria manaraka nyty ty resaka resany Cuvillier sy Daniel Marguerat tsika ny anjaran'ny théologien zany de mijery ny nuance avy amin'ireo source samihafa fa izao anefa ny nazanatsy zany ny akamaroan'ny historien dia miateste daholo ary samy manaiky daholy hoe tena zavatra nisy marina le Jesosy fa tsy angano fa izao ny problème eo ny tsy mampitovy hevitra atsika tsy ny fisian'i Jesosy ny problème fa ny divergence ny interprétation ny zavatra zay nataony Jesosy no eo no tsy mitovy misy miteny tsy fahagagana zany io fa no ny olona tsy mahazo resaka de nalazany hoe fahagagana de misy miezaka manazava azy sur le plan scientifique hoe iny le multiplication de pain eny tsy tena fahagana fa zao hoe le Jesosy nandeha teny ambony ranomasina tsy tena nandeha teny ambony rano izy fa zao hoe zany hoe miezaka daholo eo am'le sensn'le izy no samy hafa ny lalana fa eo am'le hoe nisy le izy samy manaiky daholo fa nisy eo am'izay zany no mampisaraka ny lalana eo am'ilay sens ny interprétation an'ilay fait de ny problème anefany rehefa ny olona manana conviction hoe zao ny any interprétation ko an'iny fait noho izany de tsy mitombona tsy misy io zay le erreur zay le tsy mety zay zavatra zay fa zay zany ny interprétation amin'ny réalité na fait anankiray iny c'est une conclusion parmi tant d'autres andeha jerentsika me ohatra atsika ao amin'ny soratra masina ny filazantsarany jaune ny filazantsarany jaune dia tsy tena à l'aise tsara izy amin'ny resaka hoe Jésus de l'histoire sy le Jésus de la foi tsy nitongila izy satria za apôstôly dia somary hitongilana atao am'le Jésus de la foi fa aleoaloha sitrisitrika le Jésus de l'histoire non zareo tsara ny fahaizany jaune tsy teny hoe milomano fa miarticuler an'le izy ny voalohany dia ao amin'ny jaune toko faharoapolo andiny fa telopolo sy raiky amy telopolo Jean 20 30 à 31 adikako eto aminareo eto le izy dommage moa tsy mipotra any amin'ny Facebook fa nispiako le hoe fahamantarana le verenako le izy rehefa avy eo ary nisy fahamantarana tsy ndriko manokana le terme hoe fahamantarana maro hafa koa nataony Jesosy teo imason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity donc zany nisy zavatra tsy voasoratra fa nisy asavinareo le raisonnement misy fait tena nataony Jesosy fa tsy voasoratra ao anatin'ny soratra masina donc c'est pas le fait tsy voasoratra atao amin'ny soratra masina de tsy misy le izy
fa niniany jaona mihitsy tsy ny récupérer izy ary tsy nataony tao anatin'ny travail de mémoire. Pour quelle raison? Hitantsika eo nytoy any izay tsy voasoratra am'ity boky ity fa voasoratra izao zany hoe ireo nangoniny ireo nampiasainy mba hinoanareo zay le finalité fa Jesosy no Kristy. Izy tsy miteny mba hinoanareo fa misy Jesosy fa mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra, zany hoe confession de foi no objectif fa tsy reconnaissance de l'existence de Jésus. Or ny problème atsika kristiana matetika miezaky tsika ny andresy lahatra ny olona ny hinoan'ny olona ny fisian'i Jesosy, c'est pas le but fa miatonga an'le confession de foi hoe mba hanekeny fa Kristy izy fa tsy hoe mba hanekeny fa misy zany Jesosy zany. Ça sert à rien. À quoi ça sert? Mba hanekeny sy hitenenany hoe Kristy izy araky ny teny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ve. Confession de foi zany, fanambarana finoana ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. De tsy piako le hoe famantarana. Jaona dia nampiasa volontairement niniany Jaona nampiasaina mihitsy le teny hoe famantarana, signe. Inona dikany signe? Manondro any Kristy. Or raha logika arao tsara le raisonnement raha teo amin'ny toeran'ny Jaona atsika de inona no mety ho raha za zao teo amin'ny toeran'ny Jaona raha ianao io le tia andresy lahatra ny olona hoe tena misy zany Jesosy zany de ho zany hoe andao ampidirinao daholo rangaha le fahagagana nataony Jesosy rehetra am'izay ny olona resy lahatra fa tena misy zany Jesosy zany ary tena mahagaga Jesosy. Non Jaona, tsika tsy mifonctionne ohatr'izany. Ny logikatsika de hoe andao afatratra ao daholo le signe be de be mba handresena lahatra olona. Mazava ny message ny Jaona eto. Tsy ny signe no preuve entre guillemets fa ny signe dia message. Quel est le message derrière les signes? Fa tsy hoe quelles sont les preuves de la divinité du Christ mba hinony olona azy. Asarazonareo le important am Jaona hoe signe non pas pour convaincre, non, 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 signe pour transmettre un message. Iny zany ilay Jésus de la foi. Isika zany tsy mpanararoatra hoe io nanga tonga de araroatra fa misy fahagagana be de be de tonga de afatratra de am'izay ny olona hoe wow tena enjany zany tena misy nanga le Jesosy fa tena miaiky azy fa tena alleluia amen. Non. Tsy finoana zany. Donc zany aty amin'ny côté ny hoe Jésus de la foi tsy atao tereko masaka ohatr'izany le izy. Izay le côté Jésus de l'histoire de la foi. Fa jereo tsara am'izay le Jésus de l'histoire ndray mbola Jaona ihany no miteny eto ao amin'ny Jaona toko fa 1:20. Mialatsiny fa tsy voasoratra oato lay référence fa Jean 21 le izy. Latsaka le izy tamin'ny manako an'izy ity. Ty zany le faharoa. Ny ray tao amin'ny Jaona toko 20 de ty faharoa ty Jaona toko 1:20. De jereo tsara le inona mahasamy hafa an'ireo anankiroa reo mitovitovy fa tsy mitovy eo amin'le faharoa ary misy zavatra izy tsy miteny misy famantarana misy zavatra quelque chose ery izy miteny hoe signe eto ambany izy miteny hoe quelque chose tsy mitovy zany ary misy zavatra maro hafa koa izay nataony Jesosy ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra zany ataoko fa izao tontolo zao aza de tsy omby ny boky voasoratra. Eto zany mitovy am'le dinamika ery aloha ihany fa mifanohitra am'izay tokony ozintsika Jaona kosa raha angamy gafy tokony teto ny occasion nor na raha rotony Jaona hoe
aleo dia ampidirinao daholy ny zavatra rehetra zay nataony jesosy mba hahafana manome proof historique na preuve historique na trace historique fa tena misy tokoa fa maninona navelany zaony or tokony ho nampiasainy raha ohatra ka hoe izay no afana mandresy lahatra ny olona donc zany a zay le mahatonga amteny hoe tsy archive historique ny soratra masina ao ka aseho anatin'izay hoe tsy ny fitantaranao ny zava-nisy no mikaotry hoe inona marina ny zava-nisy tsy ny fitantaranao na ny fitanisanao an'le zavatra nitranga no hitarika ny olona amin'ny finoana fa ny fahatakarany ny fahazaon'ny olona ny message ao ambadik'ilay signe averiko ce ne sont pas les faits historiques qui vont créer la foi mais le message derrière les faits historiques derrière les signes inona ny sens donc zany ny ao anatin'ny soratra masina atsika dia manao quête du sens de l'évangile fa tsy quête des données historiques de mbola manampy trotraka tsika hoe manampy trotraka manampy kosa anankiray koa i Cuvillier le fantenentsika teo ny anarany hoe za somaiko anareo eto ozy izy Cuvillier mandeha am'izay raisonnement teneniko zay ihany ce n'est pas ce que Jésus a fait qui compte. Ce n'est pas ce que Jésus a fait qui compte, mais ce qui a été écrit lui concernant. Tsy hoe ny zavatra niseho nataony Jesosy no mikonty hoe tena nanao an'izany ve sa tsy nanao an'izany, taiza izy nanao an'izany, nevily izy nanao an'izany, fa ny fitantarana an'le izy, ilay soratra natao momba azy, inona ny message momba izany, izay no toriny mpitory ny filazantsara. No zany a ny finoana ariavako zay le hoe ny fandraisan'izy roa zay dia tsy miorina amina évidence historique fa miorina amin'ny sens tsoahana avy amin'ny évidence historique. Ny problématika nefa dia zao, ny olana dia zao. Hatraiza no ahafahantsika miteny hoe zay zavatra niseho tamin'ny lasa dia fait réel mihitsy na tsia hoe tena zavatra tena misy. Dia matetika ny valiteny misy dia hoe tena misy io satria ny olona rehetra milaza an'izany na ny olona rehetra nahita an'izany. Ary zany ohatra mahatonga ny olona mahatonga le hoe inona mahatonga ny amin'ny tantaran'i Jesosy presque ny akamaroany zavatra lazain'i Jesosy validen'ny olona ihany fa eo amin'ny résurrection be dia be no manana blocage eo amin'ny résurrection na nitsanganan'i Jesosy tamaty satria tsy misy zay le resaka amare tsy misy archive historique eo le resaka tsy misy témoignage ny olona rehetra fa témoignage ny mpianatra fotsiny ihany ozy izy dia tsy ampy zany fa tsy maintsy misy preuve archéologique zay vao azo ekena ho marina fa tsy ampy ny témoignage ny mpianatra. Kanefany eto aloha dia ialana tsiny aminareo fa nin'Andriamanitra natao mihitsy ny niseho tamin'ny mpianany satria tsy spectacle akory ny fitsanganany tena maty hoe jereo fa je suis capable de me ressusciter satria ny dynamique atsika dia hoe te hanao démonstration de force sy te convaincre ny olona hoe za tena mafy be dia ino imaginao ange hoe tsy nanaraka an'io io voasoratra io ny voasoratra fa ataontsika hoe iny zany Jesosy fa tonga dia vao nitsangana tamaty dia tonga dia tery voatsena tery na tonga dia
niseho tamin'ny pilato mpianatry jesosy efa mahafantatra azy ary efa nampiomany jesosy hoe ho faty aho hitsangana maty aho de iseho ery tsy tonga de hevitra dalo hoe lolo vokatra io na sasany tonga de hitaky no sasany lasa dala tsy miserviran'le cause zany fa dia ao am'le cercle restreint izy no miseho mba hahafany manamafy ny finoany ndraiky mpianany ny am'izay zavatra efa nolazainy ary raha matsikaritry tsika ozy Daniel Marguera izay exegèse de niteny izy hoe matetika ozy izy miverimberina ao amin'ny tantarany tsanganan Jesosy tamaty dia inona foana no matoateny ampiasainy eo efa nahita ny tompo zahay nous avons vu le Seigneur io ozy izy mifocaliser amin'io ozy izy ny tantarany fitsanganan Jesosy tamaty mba ahafahany manamafy ny finoan'ny mpianany andao am'izay atsika eto s'intéresser am'izay ny confrontation ny hevitry reo olona manda an'ilay aona moa zany ny confrontation ny partisan sy ny contre ny véracité historique de Jésus ndo idiratsika hoe tsy mitombona velively zany fa zavatra ny foronina fotsiny ary tsy marina satria tsy marina ara-tantara zay mahatonga anteny hoe tsy maintsy jerena ny avian'ny olona koa mialohan'ny zavatra rehetra comme préalable de tiako ny misarika ny sainareo sy ny fijerinareo amin'ny zavatra anankiroa aloha voalohany de miainga avy amin'ny citation nataony Napoléon izao ny citation Napoléon karazana a priori zany apetrako eto ho atsika l'histoire ozy izy Napoléon l'histoire c'est un mensonge que tout le monde croit tsy raha manatombotso Jean-Luc anao miteny an'io fa Napoléon l'histoire c'est un mensonge que tout le monde croit zay ny ray aza mbola mandeha lavitra aloha ty koa ny faharoa ny faharoa de ty misy ny olona tratrany atao hoe renégationnisme na révisionnisme mialatsiny am'le terme technique be deaibe fa tsy maintsy zay aloha zany tsika androany satria ty moa zavatra somary pointu reo zavatra roa reo lazaiko mialoha misy zany ny olona minia mihitsy hoe tsy mariny zany tena manao aona zany hoe déni de la réalité mihitsy hoe tsy mariny zany ohatra zany négationnisme zany fantatrareo ny tantara ohatra tamin'ny deuxième guerre mbola ny samy teny any hoe tsy nisy zany chambre à gaz zany satria noho ny position ananany ama extrême droite azy de mitady tous les moyens izy hanamarinana ny fisainany hoe tsy nisy zany holocauste zany tsy nisy zany Auschwitz zany nefa voaingana atsika nakalaza ny anniversaire ny Auschwitz tsy misy zany fampijaliana ny olona tany amina chambre à gaz zany de reny natao hoe négationnisme na révisionnisme ny tiako atongavana de zao raha naka ny citation Napoléon sy ho zavatra anankiroa de zao hoe isika ny position tsika eto de tsy maintsy mitady ny équilibre hoe tsy azo atella au nom de l'histoire fotsiny ny zavatra zay misy rehetra nefa koa tsy afaka ny handatsika ny amin'ny fahamarinany zavatra ny zavatra nisy de misy ary zavatra marina de marina foana nefa ihany koa tsy afaka ny tonga de tentsika hoe tsy marina zany fa tsy maintsy mijery an'io équilibre io foana mahatonga amin'ny teny zany de zao be deaibe no manana olana am'ireo tantarany fahagagana zay nataony Jesosy satria nahoana miheurter an'ilay logique sy les modes de pensée zany hoe les convictions aloha no voadona voalohany io no tsy maraiky an'le izy dia tonga de refus catégorique sarotra aminy validé ny divinité an Jesosy
dia niezaka izy mitady ny fomba rehetra satria izy tsy mino an'izay dia miaingy avy amin'izay maxime zay hoe tsy mino tsy manaiky an'izay izy mitady ny moyen rehetrarehetra ahafahany manazava hoe ka izao no mety mitranga atao fa tsy zay mandeha daoly am'izay zany ilay spéculation rehetrarehetra ka noho zany dia tsy maninona izay zany ny domaineny a matetika moa le fitenin zareo de hoe nanareo tsisy afa-tsy soratra masina io fa aloha mba miresaka zavatra ok ary eto a zany de hiditra hoe andao ary a ho jerena ny texte document historique izay miateste ankolaka tsy miteny direct hoe Andriamanitra Jesosy fa miateste ankolaka ny divinité du Christ sy ny zavatra zay nataony Jesosy ka nisy impact nivoaka ny vavan'ireo olona tsy pino zay no resantsika eto voalohany am'izany a misy ny atao hoe lettre de Pline le Jeune resitsika ny daty misy eo an'izany miala zany tsika zany zao anatin'ny atao hoe raisonnement ny inona filazantsika zany raisonnement ny biblique de misy ny atao hoe Pline le Jeune izay nanao rapport hoe alohan'ny empereur Trajan izay nitarainy izy ny am'le phénomène de Jésus tam'izany fotoana zany zao ny teniny Pline le Jeune tamin'ny empereur Trajan hoe nirongatra be le finoana kristianina de ity no voalaza talohan'ny concile oh seigneur tapaka mialatsiny amin'ny mpanaraka ny mialatsiny amin'ny mpanaraka ny page fa tapaka ho azy ilay connexion teo a tonga de nitapahany a de lasa zao le izy miandry kely tsika angamba ny iverina ny olona azafady fa misy fahatapahany ny connexion tsika teo ia misy fahatapahany kely vetivety verina kely a miandry anareo iverina kely a averiko lay citation teo a misy lehilahy anankiray atao hoe Pline le Jeune Pline le Jeune 64 114 document historique tony a fa tsy zany no mamorona antony zay mito hoe mila jerena daholo ny données rehetrarehetra fa tsy hoe zay lazainy sasany ihany Pline le Jeune 64 114 dia namoaka nyity fitarainanyity izy hoe nanoratra tamin'ny empereur Trajan oui, nos temples sont complètement désertés, les gens ne brûlent plus aucun sacrifice au Dieu. En revanche, ils chantent Christ comme un Dieu. Raha ohatra ka filazantsara ny jaona tena zany de aka ianareo ne namorona anio baibolinareo batata fa ity document historique zay le matonga hoe trace io io natao hoe données anjarako en tant que théologien no mampiteny an'ilay données tsy niteny akory Pline le Jeune hoe Andriamanitra Jesosy tsy niteny akory Pline le Jeune hoe tena nanao fagagana Jesosy fa eo am'le lettre zay mahatonga amiteny hoe rehefa manao histoire de tsy maintsy makany amin'ny atao hoe trace aloha le lettre nandefasan'ny Pline le Jeune no travailleko efa eo de avadiko ho mémoire ka io misy trace nosoratan'ny Pline le Jeune makany amin'ny empereur Trajan nos temples sont complètement désertés manao tatitra izy io any amin'ny empereur hein? Les gens ne brûlent plus aucun sacrifice au Dieu premier siècle io
zareo tsara ny année 64 à 114 zany hoe premier siècle tena récent après le Christ. En revanche, il chante Christ comme un Dieu. Indirectement, mis reconnaissance par raisonnement contraire, il est un Dieu parmi tous les dieux. Oh, tsy mampanino zany. Zay le izy a. De tiako tsindrina ho an'ireo miteny hoe concile de Nicée no déclaré hoe Jesosy de Andriamanitra, diso be zany. Talohan'ny concile de Nicée io. Fa ny concile de Nicée tompoko dia nanao zay nyreglena fotsiny atao hoe tsy fitovim-pijery eo amin'ny tandrefana sy ny tatsinaniny ny oriental sy ny occidental ny amina thématika théologika dogmatika de tsy maintsy ny fampiresaka azy ireo. Fa misy koa ny atao hoe légende sy zavatra ny foronina manodidina ny concile de Nicée fa tsy ho any no resantsika androany. Ka eto zany dia misy fiekena akolaka hoe le Christ est un Dieu. Donc ny important amintsika eto dia ity tsy de ny filazany Pline hoe Dieu Jesosy no important amiko tsisy impact ny finoko zany fa ny important de hoe za ve miadopté an'io Christ Dieu io ho mon Dieu. C'est là le problème. Tahaka ny Jakoba, tahaka ny Tomasy, ilay teny hoe tompoko sy Andriamanitra. Zay ny resaka hafa zay. Ny am'ireo fahagagana izay nataony Jesosy indray dia misy texte ancien atao hoe le Talmud babylonien. Zay ny anaran'ilay Talmud babylonien. Texte trasy io zany, io le données historiques. Misy natao hoe Talmud babylonien izay voalaza ao anatin'io Talmud babylonien, zay anaran'ilay tsy hoe tamin'ny andro Babilona fa ny anaran'ilay document natao hoe Talmud babylonien dia miapanga ny Jesosy ho magicien no izy nanao an'ireny fahagagana ireny. Zany hoe tao anatin'ny sain'ny olona de hoe magie io fa tsy miracle. Peu importe, tanareo inona ny sens omena an'le fait, zany hoe mireconnaître zany ny données historiques fa nisy zavatra mahavarina fahagagana ny tranga fa amin'ny takatry ny sainy de hoe magie io. De ny Talmud babylonien miapanga ny Jesosy ho magicien. Tovy tsisy valaka amin'ny fariseo le miteny hoe tsy avy amin'Andriamanitra nanaovana an'io fahagagana io fa avy amin'ny Belzeboba. Tanareo nahita maso an'le fahagagana ny fariseo fa ny sens-le fahagagana no tsy ekeny. Izay le izy. Donc zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy ilay zavatra misy no problème fa ilay interprétation le zava-misy no problème. I Michel Onfray izay philosophe malaza any Frantsa, meko eto ny anarany Michel Onfray, izy le tena malaza be hoe tena midémontré hoe tena tsy hoe c'est un mythe angano io Jesosy io fa tsy marina koa sisa sy sisa. De zao eto am'izay tsika ny déconstruire an'izay de namoaka izy tao anatin'ilay bokyny atao hoe la décadence dia nazavainy tao anatiny eo miainga avy amin'inona ny élément na argumentation de Michel Onfray dia inona zavatra nampiasainy voalohany de ity brochure ao amin'ny bibliographie io brochure de propagande soviétique tamin'ny 1963 zany ve no élément hitondranao ny argumentationao nga Michel Onfray. Napiasa brochure de propagande soviétique anti-chrétienne de 1963 zany ny anatin'ny bibliographieny. Donc zany le base ny document ampiasainy efa biaisé, zany hoe fa misy tendance satria fantatsika tsara fa ny URSS dia communiste ary communiste anti-chrétien. Donc document ampiasainao document avy amin'ny côté athée satria izy athée. Tanareo zany hoe lay intuition sy lay positionnao zany no isivananao an'ilay données historique ka hanamarinanao hoe tsy misy io na misy io tsy honnête zany intellectuellement parlant. Ensuite inona koa nampiasainy, nampiasa izy ny atao hoe les textes apocryphes du 2e siècle izay tsy manana valeur historique en ma texte apocryphase. Napiasa izy texte apocryphe du 2e siècle qui n'a pas de valeur historique, donc tsy mitombona zany.
ary amin'ny farany i Michel Onfray izay azo hoe io zao ny best seller malaza amin'izao fotoana zao amin'ny ate manohitra ny fisiany Jesosy dia nampiasainy nitsongoloka izy ny contradiction rehetrarehetra ao amin'ny soratra masina dia manao déduction izy hoe tsy fiable zany ny soratra masina satria misy zavatra mifanohitra io le resantsika tary aloha hoe tsy contradiction le izy fa paradoxe afangaro amin'le ry ny atao hoe paradoxe contradiction ary adinony fa ny baiboly ane ka tsy boky anankiray fa biblioteka dikan'izay misy boky maro samihafa dikan'izay amin'ny epoque samihafa dikan'izay mpanoratra samihafa normal le contradiction ohatra fotsiny Matthieu Marc Luc John efa hitantsika an'izany le izy izay mahatonga ny teny tary hoe za manokana dia manda ny ilazana fa ny kristianisme de religion du livre satria raha vao religion du livre ny kristianisme dia tafalatsaka amin'ny fandriky ny Michel Onfray io tsika ao anatin'izany ny finoana kristianina eto zany dia mety choqué ny kristianina fondamentaliste fa tsy mampaninona ny finoana kristianina dia tsy teraka avy amina boky la foi chrétienne la religion chrétienne oui est née à partir de la Bible mais la foi chrétienne n'est pas née à partir d'un livre toy ny an'ny sasany zay tsy toloniko anarany eto fa ny finoana kristianina fa tsy ny religion chrétienne dia teraka à partir ny proclamation fanambarana ny tenin'Andriamanitra alohan'ny zavatra rehetrarehetra la foi chrétienne n'est pas née à partir d'un livre mais à partir d'une proclamation mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra hozy Jesosy proclamation zany fitoriteny toroteny ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary toroteny dia avy amin'ny teny zany hoe ny mpianatra nivoaka rehefa nandray ny fanahy masina ta Pentekosta dia nivoaka dia nanambara ny tenin'Andriamanitra proclamation no niteraka ny foi chrétienne fa tsy livre fa ny livre inona ny asan'ny livre na ny baiboly zany ta teoriana dia ny écrit dia natao fotsiny mba ahafahana manao apologie miaro ny fampianarana marina ny objectif ny baiboly ny objectif ny soratra masina dia tsy manorina finoana kristianina dans le sens hoe fivavahana fa ny boky dia natao hiarovana ny fampianarana marina na tsia sy hanitsiana izay diso Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahina amby folo haitsika tsara ngambany fa atao fianina izany tsy zany zafady izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa avokoa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana zay diso ho fitezana ho amin'ny fahamarinana zay zany farany amin'ny source historique non chrétienne miattesté ny divinité ny Jesosy ankolaka dia ny lettre de Tacite année 55 premier siècle zany 618 en annale 15.44 izao ny voalazany Tacite lettre de Tacite 55-118 mbola talohan'ny Pline le Jeune nareo zany hoe taloha be zany dia zao ny voalazany ao mianale io ny référence annale 1544 ce que la foule appelait chrétien le nom chrétien leur vient du nom de Christ qui fut condamné sous le règne de Tibéca par le procureur Ponce Pilate c'est écrit dans les documents officiels la foule appelée chrétien zany hoe tsy nitony tena ho kristianina ny mpino fa le teny hoe kristianina dia navoaka ny olona mpanenjika hoe reny ny chrétien zany hoe anarana petaka anarana fanesy le hoe kristianina donc mireconnaître ny fisiany Kristy izy zany satria lazainy eto le izy ary zao ny zavatra tsara ho fantatsika ny fampiasana ny teny hoe kristianina ao amin'ny soratra masina ao amin'ny testamenta vaovao dia intelo ihany no miverina ny teny hoe kristianina dia reo teny hoe kristianina miverina ao amin'ny testamenta vaovao dia teo ambavan'ny olona mpanohitra atsika
dikan'izay a zareo ihany mireconnaître an'ilay izy zany fa tsy tsika ny teny hoe zahay kristianina asa razonareo le raisonnement noho zany bref hamarana zao fanazavana zao fa lava de lava le izy ny tantaranyity Jesosy ity a le hoe Jésus historique et Jésus de la foi tsara ho fatatsika fa tsy problématique ny mpino tamin'ny premier siècle mihitsy fa novina izy io nanomboka nivoaka le hoe Jésus de l'histoire zany hoe nanasaraka zany le Jésus de la foi de vao tamin'ny 18e siècle et 19e siècle no nipotro io notion io averiko tsy problème tamin'ny premier siècle zany nefa tamin'ny premier siècle no atao hoe teo akaiky ny événement Jésus fa taty aorina amin'ny 18e siècle 19e siècle vao nipotra ilay concept hoe Jésus de l'histoire Jésus de la foi tsika nefa marana tsara fa ny 18e siècle de inona siècle de la lumière fatatsika tsara fa nanomboka teo ny atao hoe déchristianisation donc ny conviction sy ny position philosophique idéologique no motivé ny amin'ny zany zavatra zany fa tsy hoe zay no nisy hatramin'izay conclusion apetrako amintsika de zao hoe ny Jesositsika ry kristianina malala aza atao makarary ny fonareo zay mety ho lazainy olona ny Jesositsika tsy mitady reconnaissance avy amin'izao tontolo zao hoe mba ekeo re Andriamanitra c'est pas le problème an Jesosy zany tsy zany ny principal problème an Jesosy tsy m'intéressé an Jesosy akory zany tsy ao anatin'ny dynamique an Jesosy mihitsy ny manao compétition par rapport aux autres religions misy ny religion sasany teny hoe mianay ny tena izy nanay fivavahana toy zao sy tonoko anarana fa izao tanina anareo tsy problème tsy zay ny mahamaiky atsika kristianina hoe mba hireconnaître atsika izao tontolo zao raha vao izay ny dynamique anareo manao démonstration dia reraka fotsiny nareo Jesosy tsy mitady reconnaissance am'izao tontolo zao Jesosy tsy mitady manao comparaison na mampitera-taimby amin'ny hafa sy le hoe mba hijerenao izy mibetsaka manaraka azy fa ny olona no manana zany paradigme zany fa ny important an Jesosy de inona ity lazainy Paul ity Filipiana toko faharoa andiny fafolo ka hatramin'ny 1 haitsika tsara verset io no ambony amintsika de ity aloha hipotra tsara any amintsika any mba ho amin'ny anaran Jesosy no andoaleany loalika rehetra na ny any an-danitra na ny aty an-tany na ny any ambany tany sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ahoana tsara zay hanekeny lela ny confession de foi no important personnel zany hoe Jesosy zany mikendry ny fony olona hy confesse hoe tompoko sy Andriamanitra ianao fa tsy problème an Jesosy hoe zao tontolo zao manda ny mahatompo sy Andriamanitra azy tsy any ny mahamaiky fa ny tsirairay ny lelany no manambara ny fony no manambara fa tompoko zay ve le nataon'ny Tomasy tamin'ny voalohany Tomasy a de nanaradreny rano ny mpianatra teny foana zany hoe na ny Tomasy zany dia tamin'ny voalohany izy de hoe rahaby io Jesosy io fa rehefa nifanena tamin'ny Jesosy izy tamin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty de hoe tompoko sy Andriamanitro teo aloha izy dia tompo fotsiny ary Andriamanitra fotsiny fa eto kosa izy dia Andriamanitro eo no ny important Jesosy tsy important Jesosy akory aza ny fiekeny zao tontolo zao hoe Andriamanitra Jesosy tsy manovin'iny zany tena lazaiko anareo zany tsika ma tsy maika ny te démontrer amin'ny olo hoe tena Andriamanitra Jesosy ka jereo tsara eny efa point anankiray zay fa tsy zany no important na ataotsika hoe miaiky aza zao tontolo zao fa Andriamanitra Jesosy tsy mbola miteraka nininy zany satria io zao ry Pline le jeune miaiky fa anaterana fanatitra le Jesosy zany hoe Andriamanitra izy zany iza koa anankiray tato i Tacite fa ny important de hoe Andriamanitro fa tsy hoe Andriamanitra
izay no importantsika zay le Jésus de la foi zany hoe Jésus de la confession donc nahanazava par preuve historique tsika sy ny sisa ary tena hoe manana élément irréfutable ao zay zany teny vahiny manaprofo sy hoe tsy azo idovirana fa Andriamanitra nefa le olona tsy miadopte azy ho Andriamanina ça sert à rien mianolonao élément historique archéologique miraradraraka ohatra nataontsika teo mbola misy betsaka fa tsy ampy ny fotoana tsy zany no zava-dehibe fa ny ahatonga le olona hoe Andriamanitra zay fa de misaotra antsika nanaraka hatramin'ny farany elana tsiny noho ny fahatapahana fa misy azay olana kely connexion zay vavaka tsika alohan'ny isarantsika misaotra Jesosy eo fa tanteraka soamatsara ny fikasana nanao an'ity fampianarana ity ny folana aminao ny tsy fahatanterahana sy ny olana fezahana manazava satria tsy takatry ny saina zany de zay kely mba nozaraina teo mba ianao ne no ampitombo zany ary ahatonga ny zay tena resy lahatra tokoa hiteny hoe tompoko sy Andriamanitro misaotra tompo amen zay sy zay indray ry avako fa de miraro soanatsika mame fotoana raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny toy zao indray a hitatsika eo indray hoe inona indray no resahantsika am'izay fotoana zay ary fa de samita in'Andriamanitra veloma tompoko